politika sosialy fiainam-pirenena toe-karena zava-misy izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovao n'ity tanindrazana. Ireo anankiroa zany no nampiana ao anatin'izay sabato izay ny kandidam-panjakana nampiana hatrany amin'ny telonjato mihitsiny. Raha ohatra ka mivato ny 9 dia natao 9 sy telonjato. Raha 9 ny kandidat tsy miankina fanjakana dia natao 900 miaraka amin'ny takosiny izany ary nanaovana ilay PV de confrontation tamin'ny PV tany anivon'ny. Nanamafy ny fisian'ny fandikan-dalàna tamin'ny fifidianana ireo candidat député izay ahitana ny avy amin'ny firaisan-kina sy tsy miankina sasany androany raha ny fanambarana nataon'izy ireo tetsy amin'ny hôtely Panorama Andraninarivo. Mitombo artificiellement ny vatoazo ny kandidat-panjakana reny. Zavatra hita ihany koa zany seo anivony boribory tany fahatelo izay natsiravina mihitsy ny fangalanam-bato sy fanaovana falsification. Alabady bevata no nisy tamin'ny fifidianana député raha ny nambaran'izy ireo. Teo ny fampitomboana ny vato azon'ny kandidat-panjakana, fanaovana tsindry ireo chef district, chef fokontany sy ny sisa. Misy ny fanakianana manoloana an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Hoe tsy nety ny fifidianana, tsy nety ny fanomanana ny fifidianana. Kanefa ny valim-pifidianana voajomaika izay misy amin'izao fotoana izao mbola ahitana zavatra tsy mety ihany koa satria raha atao anatin'ny district vitsivitsy anisan'izany boribory tany voalohany dia nisy bureau de vote anankiray mihitsy ny tsy hita tao anatin'ny valim-pifidianana raha tsy nanao réclamation izahay dia naverina tao anatin'izay. Isan'ireo nanatsikafina ny zava-niseho tao Vohemara moa nisy olom-baombahoaka tany an-toerana izay isan'ny kandidat. Nampiasa ny fahefa-panjakana ny mpitondra hoy izy ireo. Hoe fanjakana no miakoka ny tsy fiandanian'ny fitondran-draha-panjakana ara-politika. Ny andininy fasivy efapolo amin'ny lalam-pandrenana milaza fa ny andraikitry ny filoham-pirenena dia tsy azo ampiarahana amin'ny asana vondrona tokom-politika. Mazava be zany. Ny andininy faha 1/20 amin'ny andinin-dalàna voalohany eo amin'ny lalàna fehizoro mahakasika ny fifidianana dia hoe voarara ny fanaovana fitokanana zava-bita mandritra ny fotoanan'ny fampielezan-kevitra. Io na fitokanana, io na fanolorana, io na inona io fa mitovy ihany ilay zavatra natao mandritra izay fotoana naovana fampielezan-kevitra izay. Ny andalana faharoa amin'ny andinin-dalàna voalaza ao amin'io lalàna 2018-008 io dia mazava be ihany koa ny voalaza hoe tsy azon'ny mpitondra fanjakana ataony, tsy azon'ny mpitondra fanjakana atao ny manao fanambarana manokana izay mety hanome ny tombony sy tombony ho an'ny kandidat. Hitantsika izany. Dia eto zany ny député lany tany Vohemara ary kandidat ihany koa tany Vohemara niaran'izany zavatra ihany izara amintsika ny zavatra mitranga tamin'ireny fotoana ireny. Zakevitra no natao tany amin'ny district Vohemara satria raha ampitahainy amin'ny discours izay natao tamin'ny district'ny Analalava dia mitovy tsisy valaka. Fa ny mahasamihafa ny district'ny Vohemara sy ny Analalava dia fanolorana ny tranom-bokon'olona tao Vohemara koa no nataony tamin'ny androny efatrandro tsy hatongavany fifidianana angamba zay izy nanao fanolorana ny tranom-bokon'olona tao Vohemara. Ary azoko somary angamba daoko azo alefa kely angamba ny ampany discours izay nataony filohan'ny repoblika izay mba ahafahantsika mamantatra tsara fa inona ny zava-misy. Nanamafy moa izy ireo fifidianana tsy madio, fifidianana maloto, fifidianana tsy mangarahara, iny fifidianana iny. Fa antso ho an'ny HCC izay mandinika ny raharaha amin'izao fotoana izao nataona eto hoe hitsara ampamarinana anaraka ny lalàna ary hijery ireo alabato rehetra izay tsy azo ekena. Kanefa manoloana an'izany ihany koa izahay dia manao antso amin'ireo communauté internationale izay iverinay fa manana anjara andraikitra sy anjara biriky tokony hoentiny eto amin'ity firenena ity satria anisan'ny mitondra ny financement na ny fanampiana amin'ny lafiny maro samihafa amin'ity tamin'ny fifidianana sy olom-bavam-bahoaka dia manakolazainy ianareo manoloana an'izao zavatra mitranga izao. Ka takinay zany fanafoanana an'ilay hoe facture en ligne, paiement en ligne.
zay mampiaro zompanjifanay takinay koa zany amerenana an'le relevé eo amin'ny tompotrano mihitsy izy manao relevé sady makasary izy makasary ny tompotrano hoe zao ny relevé nalainareo taminareo nandalo taty. Mangataka ny amerenana ny fanaterana ny faktura ny jirama isa-tokantrano ny mpiaro ny zonim-panjifa izay tarehan'Andriamatoa Eugène Ratsimbazafy. Tsy voatotra le relevé dangana be ny fakturan'olona rehefa avy eo tsy arakaraka ny consommation lany le zavatra misy avy eo. Mbola maro izy ny olona tsy mahafeny resaka teknôlôjika tsy azo heverina mihitsy ny ampiarana avy hatrany zany fandefasana faktura en ligne sy fandoavana ny saran-jirama en ligne izany. Aminay aloha zany na ny mpanjifa rehetra zay anontaniana dia efa tsy mety aloha zany le fanaovana facture en ligne sy paiement en ligne. Aleo pian'le olona milahatra ihany le izy. Lazanareo fa manara-penitra nefa avy eo tsy manara-penitra aminay vahoaka malagasy io zavatra io mpanjifa malagasy. Zay mpanjifa ihany no zakany vokany. Marina fa tsisy fijerena le sosialim-bahoaka amin'izao araka ny tenareo hoe téléphonique mamaika iny moa zareo any iny. Fa izay mampiaro zom-panjifa tsy maintsy mijery sosialim-bahoaka ary mampandineny lakolosy amin'ireo fitondram-panjakanareo zay hoe zao tsy mety tokony dinianaingana. Ny fahatongavan'ny mpiasa ny jirama maka ny taremarika sy ny fanaterana ny faktura ihany no vahaolana hoy izy. Ny vola izay mirotsaka ao anatin'ny formation professionnelle dia avy amin'ny orinasa privé izay manrotsaka ray isan-jato ny karama fobe ny izay alohan'ny orinasa moa zany fa tsy alohan'ny mpiasa ny atory alohan'ny orinasa ao anatin'ny hôpital privé ny formation professionnelle. Nisy tamin'ity androany ity ny fifanaovan-tsony fiaraha-miasa teo amin'ny foibe fitantanana ny hetra na DGI sy tahiry famatsim-bola malagasy ho fampiofanana ny mpiasa na FMFP. Raha ny statistika eo am-pelatananay zany dia tamin'ny taona 2020 iny dia miisany amin'ny 5,00 sy fito hetsy sy iray tapitrisa eo isany mpandrovetra dia any amin'ny 700 any hoany ireo orinasa lehibe manana ny vola miditra vola maty isan-taona mihoatra ny 4 lavitrisa ariary 4 miliary mihoatra. 500 zany dia 6 dia n'ireo orinasa madinika sanantsara sy ireo orinasa madinika. Izy io raha ny fanazavana voaray dia ho fampiroboroboana izay fampiofanana arakasa izay ary tsy hanavahana sehatra. Herintaona no faharetan'ny fanarahana saingy azo avaozina. Tao anatin'ny 5 taona ny asan'izay moa dia nahatratra 7,000 Ariary ireo mpiasa mpandoha latsa-kemoka ny FMFP ary nahatratra hatrany amin'ny 40 miliary ariary ny vola lany tamin'izany fampiofanana arakasa izany. Misy fomba azo anampiana an'izao ihany koa satria anisan'ny mpamatsy vola ny FMFP moa zany dia eo ny AFD sy ny Union Européenne. Ka misy atao hoe programme atokoteny tsotra, misy programme zany izay azon'ny zareo isitrahana vola ny FMFP.